Anisan'ny koa ny lalao teo anivon'ny section raha ho an'izay taranja baolina lavalava izay. Lalao ampaivadalana kosa indray nen'ny Antananarivo renivohitra eo amin'ny anivon'ny section izany ka fantatra ireo efatra hiatrika ny lalao manasadalana ary ny lalao izay tanterahana omaly sy androany ny ate Ivandry ny sady 17 ny Stade Olympique de Lemirina ary ny CST Anambondrona ireo zany no ekipa efatra tafita amin'izay lalao manasadalana izay. Ate Ivandry iza 17 Stade Olympique de Lemirina CST Anambondrona ireo ny ekipa efatra tafita amin'ny lalao manasadalana fedina ny tompontakan'ny section Antananarivo renivohitra taoriny ny lalao ampaivadalana izay nitotsaina omaly sy androany tetsy amin'ny kianjan'ny Malakam. Ity lalao raha antsika amin'ny sary ity dia nifandresen'ny La Jeunesse Nambondrona ny RCL Lanosbe tamin'ny isa 2024. Nifandanja sy niady tsara ity lalao ity teo amin'ny fizaraam-potoana voalohany 7-9. Teo amin'ny fidirana faharoa dia mbola nifandanja tsara ihany ny lalao tao anatin'ny 20 minitra ny lalaovana. 4 minitra monja tao aorian'izay dia nitsimbadika tanteraka ny isa satria dia nahatonga baolina nentim-tanana indromisesy ny CST Anambondrona ka nibatany izy ireo ny fandresena ka nitondra azy ho any amin'ny lalao manasadalana. Tamin'ny elanelany isa-tokana monja kosa no nivoahan'ny ate Ivandry manao akanjo mena sy mavo amin'ny sary nanoloana ny Cosma du Sud manao akanjo maitso. Sivy ambin'ny folo no 20 io ny isa farany teny amin'ny solaitra be trany amboalohany ka hatramin'ny farany dia nampitaitaina ny mpomba azy avy ity lalao ity nitonga lana ny vitana nefa zareo avetsy Ivandry ka dia izy ny nahazo ny tapakila ho any amin'ny lalao manasadalana. Ity lalao raha antsika eto indray ity dia ny fihaonan'ny mena valahana sy ny tapany manga mbola tafiditra ao amin'ny lalao ampaivadalana ihany. Tany amin'ny 20 taona lasa no nahitana fihaonana farany teo amin'izany ankazo manga sy stady izany amina lalao lehibe toy itony. Nazava teto ny fivoahan'ny Stade Olympique Ampandresy tamin'ny isa 420. Teo amin'ny fizaraam-potoana voalohany ihany no niady ny lalao. Hita ho nanatombo teo amin'ny lafiny teknika sy ny tanjakarabatana ny Stade Olympique de Lemirina tamin'ity lalao ity. Ny sady 17 kosa dia nandresy ny 15 family tamin'ny isa 420 no enina.